Alefy sara an-tsaina ny tanàna iray any amorontsiraka any. Torapasika fotsy mangatsakatsaka, ranomasina manga manjelatra toy ireny safira ireny, miaraka amin'ny masoandro balika. Paradisa kely mihitsy any dia anana ny fialan-tsasatra. Ao amin'ny tanàna ihany anefa dia sarotra tokoa ny fiainam-ponina. Tsy manana ny mety manana ialana amin'izany, fa sairan'izany anefa izy ireo ka mionona mangina ny fiainany. Ny tena vaindondra raha ireo zazavavy ao dia ny fatsakana rano, izay manano sarotra mihitsy ny fitadiavana azy. Tsy maintsy mandeha tongotra amin'ny kilometatra lavitra izy ireo vao mahita rano, ary mbola tsy madio tsara akory aza ny rano no sady masirasira. Ny rano no mandrindra ny fivoaran'ny fiainan'izy ireo isan'andro, ka izay tsy fahampiany sy toetran'izay dia mampihitsoka ny tokony ho entrim-pandrosoana rehetra. Ary ny aina no anarako, ny mahasinga lehibe ny rano, ny aina entiny sy ny toerana sahany eo amin'ny fampandrosoana lovain-jafy no zaraiko amintsika manaraka eto. Ny rano moa dia loharano tsy mety ritra raha ny fiheverana azy, anefa mety ho ritra ihany raha toa ka mijanona ny firindrany. Ilaina amin'ny fiainana andavanandro izy ary singa mamelona tokoa no hita maneran-tany. Ny fikorontanan'ny toetrandro anefa dia misakana amin'ny fikorian'ny rano ara-dalàna ny andoharano ka mitarika ny fahamain-tany. Ahoana ary ny ilazany fa sakana amin'ny fampandrosoana ny fisiany na tsia. Valiteny tokana ihany anefa dia mahavaly izany. Ny etraketran-dra olombelona sy ny fanapoziana nataony amin'ny rano dia mitarika ny fikorontanan'ny natiora izay miteraka ny fahorian'olombelona sy ireo loza miatra aminy. Loharanon'aina iraisan'ny olombelona amin'ny natiora ny rano, ka raha mijaly ny ray dia miatraika ny ray koa. Raha atao sary tsotsotra izany dia toy izao: raha mandoto sy manapozina ny rano isika olombelona dia isika ihany no voan'ny fanapozinana ara-tsakafo iaran'ireo arety samihafa ho faty ny etaeta, ary etsy ankilany koa dia mikorotana ny zavaboary ka tonga ireo loza samihafa. Tsy vitan'ireo ihany anefa fa ny tsy fisiany rano madio dia hitarika varotra maizina samihafa, fahafatesana maro, taham-pianarana ambany, tsy fanajana ny miralenta, olana ekonomika ary tonga hatramin'ny fahantrany firenena. Mety ho tafiditra any anaty hevitra hampifanditra any anaty ady mivantana ihany koa ny ady amin'ny rano. Ka na ny firenena matanjaka na ireo firenena mahantra sy andalam-pivoarana dia samy voakasiky olana mianjady amin'ny rano io avokoa. Azo atao anefa ny misoroka sy manarina izany rehetra izany. Voalohany dia mitandro sy miaro ary mandanjalanja ny rano ampiasainy, manatsara ny famokarana sy fandinana azy mba ho sitrahany rehetra, mampiasa angovo azavaozina toy ny herin'ny masoandro sy ny rivotra, manangana fototra-avitrasa ho amin'ny famokarana rano arakaraka ny toerana sy ny toe-tany, manena ny fampiasana plastika ary misehatra amin'ny fambolena ekonomika amin'ny tany sarotrano sy maina noho izy ireo sehatra mandany rano be indrindra miaraka amin'ny fiompiana. Maro ireo vahaolana mbola avoka roso fa ny hanaingantsika andraikitra tsirairay avy no tena tiana tongavana. Nambaraina ofisialy tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny rano tany Dublin ny taona 2017 fa dia fananana ara-ekonomika ny rano. Ahoana ary no mbola anaovana tsirambony ny toerana eo amin'ny fampandrosoana olovain-jafy. Raha iverenantsika ilay tanàna kely tany amorontsiraka izay nijaly rano tany am-boalohany, ary raisika ohatra fa tamin'ireo zazavavy maro ireo dia nisy amin'ny Marianina. Tsy afaka nandeha sekoly Marianina, mety marary na mety efa nisy maty tsy fahampiana rano izy sy ny fianakaviany. Raha toa ka mety nisy lalana nahafahany niotra tamin'ny fiainana aza dia mety ho nomena ho anjarany anadahiny izany. Tsy afaka mba sitraka ny zoan'ny feno izy, izay mety ho nahafahany nanova sy nanangana ny hoaviny. Ka toy izany ary ve ny tontolo tiantsika ho lovain'ny taranaka? Tsy mivoatra ary lavi-pahalalana no sady tsy misy fahatsapana izany akory. Andeha ho atao fanamby ny fitandrovana ity loharanon'aina soa ity mba ho antoky ny hoavy mamiratra.